teto amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina no nandrasana ny nofo mangatsiaka ny filoha teo aloha Zafy Albert rehefa nigadina teto an-tanindrazana omaly avy any amin'ny Nosy La Réunion. Teto ihany koa no novangina ampahabe maso ny fianakaviany. Ny fanisesy teto ireo antokon'olona samihafa manamboninahitra, fianakaviana, tonga namangy sy namevonahitra farany ny maty. Anisany nitsidika izany ny mpikamana teo anivon'ny gouvernemanta. Nanamafy ny Premier Ministre nandritra ny Famangiana fa efa ao anaty fisaonan-pireneny Madagasikara raha vao nigadina teto an-tanindrazana ny nofo mangatsiaka ny filoha teo aloha Zafy Albert. Vonina hanampy ny fianakaviana amin'ny fandraisana an-tanana ny razana ihany koa ny fanjakana hoy ny fanazavany. Nampanantena ihany koa ny Premier Ministre fa tsy maintsy anatrika ny fandevenana ny nofo mangatsiaka ny filoha teo aloha Zafy Albert ny filoham-pirenena Hery Rajaonamampianina izay mbola tsy eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny antohana ny lany rehetra amin'ny fandefasana ny razana makany amin'ny toerana izay amitrahana azy, ary isy délégation mafonja dia mafonja ihany koa hanotrona ny filoham-pirenena amin'izay fotoana izay arety mbola mafisinay fa nanomboka tamin'ny fotoana nanitsahany vatany mangatsiaka teto an-tanindrazana dia efa misaona ny vahoaka malagasy rehetra, ary amin'ny fotoana izay anotriana azy amin'ny sabotsy raha tsy diso aho dia déclaré deuil national eto Madagasikara ka dia mampaherana ireo tompoko. Tonga ny tsapalahelo ny fianakavian'ny maty ihany koa ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina sy ny mapara. Nambarany fa rain'ny fampihavanana sy ny firaisankina ny professeur Zafy Albert ankoatry ny mahafiloham-pirenena azy. Nametraka gofa eo mboka malagasy ny filoha professeur Zafy Albert tamin'ny faindrindra ny fandalinana ny demokrasia sy ny fampihavana-pirenena izay nikatsahany hatreo. Noho izany dia tsy lava ny teninay fa miara ora, miara monjika anatria an'izao nalasany professeur izao ny tenaka mivady aman-janako ary ny mpiara-miasa rehetra sy ny mpiaraka. Ny teninay dia tsotra tokoa maizana. Tazana teny an-toerana ihany koa ireo andrim-panjakana isan-karazany tahaka ny CENI sy ny CFM. Antoko politika samihafa ihany koa no tonga ny tsapalahelo ny fianakaviana tamin'ity androany ity, isan'izany ny HVM, ny antoko marina, ny avy eo anivony Armada. Vahiny sy ireo masovy vahiny samihafa ihany koa no tonga teny an-toerana androany. Ny aika izy ireo fa olony fahamarinana sy olona nandala ny fihavanana ny professeur Zafy Albert fony fahavelona. Nambitany adidiny ihany koa ny TV Plus Madagasikara no tariny ny filoha tale generaliny ka tonga namangy ny fianakaviany ny filoha teo aloha. Lalaka tsy maintsy avitsika zanak'olombelona izao
mandrazany ramandranytsika zao fa ny ao anatin'ny fonay dia hoe mahaizany ny tompoko lahy mahaizany ny tompoko vavy fa zao raha ohatran'izao dia efa miady anaty tsara ary natanteraka ny fiazakazany hitahiry voa koa dia hoy izahay mahaizany ny tompoko lahy mahaizany ny tompoko vavy. Misaotra nareo satria izay tsy manana mpampiolona raha dia tsy maintsy olona ihany ka mbo mainka manana ianareo havana avy ao amin'ny TV Plus. Mankasitraka indrindra monsieur le directeur général, mankasitraka ianareo rehetrarehetra mpiara-dia misy mpiara-miasa aminy. Samy namela afatra teny mamy sy teny fampiononana ho an'ny fianakaviana tato anatin'ity boky ity avokoa moa ireo olo manan-kaja sy olona manam-boninahitra tonga namangy teto. Rampitso amin'ny 12 oratoandro no isy ny vavaka firesampinoana ho fitrotroana-bavaka ny fanainy ao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena ao Mamasina. Itoy an'io alina sy rampitso manaraka izany ny fiandrasana ny vatana mangatsiaka ny ao an-toerana. Aorian'ny lamesa rampitso kosa dia hoentina any Ambilobe ny razana. Ny sabotsy zao kosa no tanterahana ny fandevenana ny professeur Zafy.